eny ary amin'ny alalan'izany fekiry zany a dia tafandrosindray eo amin'ny tokantranonao zay efa amin'ny fikambanana revets biblika atao anatin'ity fandarana revets biblika ity fifoazana ara baiboly manonona fisandratana ara-piarina fisandratana ara-pahamarina manonona tsara rehetra eo amin'izay ataon'ny tananao a ho hitanao mandritra ny androm-pahavelomanao ety ambany masoandro nomenay herinandro ianao hamalina ara-baiboly sy anananao safidy ara-baiboly eo amin'izay olona tokony mitarika anao raha fiteny zany ara-panahy ary isafidiananao raha fiteny zany fiangonana tokony hanimponao an'Andriamanitra sy tokony sanatrin'ny vava androsiranao. Ny asan'ny apôstôly toko 20:5 no nisarantsika teto mba nangatahako taminao ho resahinao am'ireo mpitondra ara-pivavahana misy anao samihafa ny amin'ny hoe fa maninona ny apôstôly Paoly no niteny tamin'ny mpitondra fivavahana tany Efesosy hoe tokony asa amin'ny tanana izy ireny mba hisy omeny izay mandry mpitondra fivavahana. Ary ny mpitondra fivavahana voalohany nanome an'izany témoignage mahafinaritra izany ao anatin'ny baiboly dia ny apôstôly Paoly. Ka niresantsika teto hoe raha fiangonana marina miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly ny fiangonana misy anao dia misy ordre apôstôlika, misy ordre apôstôlika fa tsy hoe manao fanekena apôstôlika akory dia hoe satria fiangonana miorina eo anoloan'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ka isaky ny manao fampompivavahana dia hoe ataontsika ny fanekena apôstôlika, ataontsika ny fanekena apôstôlika satria fiangonana miorina anoloan'ny fanorenan'ny apôstôly isika. Non, tsy izany hoy isika no alalana fa fiangonana miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstôly ny fiangonana misy anao fa ilay mpitarika aloha ao anatin'ny fiangonana io dia mila manatanteraka an'ilay lazainy ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly 20:35 satria io message io dia tsy message nosoratana ho an'ny mpinotsotra ho an'ny membre tsotra ao anatin'ny fiangonana tany Efesosy fa io message io andalatsoratra masina io dia andalatsoratra masina nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny mpitondra fiangonana na hoe leader spirituel izany. Ka raha tsy nanakavaly ny mpitondra fivavahana samihafa izay nanontanenao an'izany nandritry ny enemana lasa dia indro ary ho valitsika izany fanontaniana izany. Rehefa avy eo tsika hiverina any amin'ny asan'ny apôstôly ihany mba hoentitsika mamantatra hoe inona moa ny asa mety afaka ataon'ny mpitondra fivavahana satria ny olombelona mihitsy ny destiné hiasa ao fa andeha aloha hijery kely isika ny afatra izay soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Lay esprit tokony ao amina leader spirituel zany ty atongavako ty ka raha tsy manana izay lalatsaina izay ny leader spirituel misy anao sady efa tsy navaly ny asan'ny apôstôly toko 20:5 dia za mampirisika anao hoe sendra mba tonga kosa ny fotoana, sendra mba tonga kosa ny fotoana andraisanao fanapahan-kevitra fa mpamitaka re olona zany leader spirituel hanao zany. Sendra mba tonga ny fotoana andraisanao fanapahan-kevitra ka androsiranao ka amonjenao ny tenanao sy ny ankonanao hiala amin'izany communauté mpivavahana izany raha tsy manana ny tonotoitsaina ifampizaranay aminao tony izy. Ndao ary Korintianina 2 aloha no vaikitsika toko 12 dia avy eo tsika any ampamaranana n'ity fandarana fa 4 ty fandarana ity na fa 3 eo raha nanaraka hatramin'ny voalohany ianao dia ampamaranana anazy ity dia hiverina any amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 ny etimody fa asan'ny apôstôly toko 20 any no hoentsika mamarana anazy ity rehefa avy eo. Sokafindray ary ny baibolinao manomboka zatra zany ianao hoe rehefa miaraka amin'ny revets biblika dia sentiment no ampitenenina eto, tsy fahatsapana olombelona fa rehefa miaraka amin'ny revets biblika dia baiboly luterianina tsika amin'izay fotoana izay satria izay le foto-kevitry Lutera, le foto-kevitry Lutera raha niala tao amin'ny fiangonana katôlika izy tamin'ny vanim-potoana ny Moyen Âge
de sao le foto-kevitry Lutera hoe rehefa nantaniny mopera namany Lutera satria azadiny fa Lutera de mopera izy niala satria nahita tsy fahamarinana tao amin'ny fiangonana katolika tamin'izany vanim-potoana zany. De rehefa nantaniny mopera namany izy nentina tao amina conseil de discipline samihafa ary eo amin'ny tantaran'ny fiangonana de vakiny ny olona rehetrarehetra mpanaradian'ny Lutera izany tenin'ny Lutera izany hoe ozy Lutera mantran'ireo mopera namany reo hoe tena zao izy tena diso fanantenana tamin'ity fiangonana ity. Teny Lutera hoa zany fakiko zany setra isy teny ray hoe zay fa manenjika fiangonana ray fa ao amin'ny tantaram-piangonana zany de afaka vakinao mamaky boky tantaran'ny Lutera ianao ery amin'ny librairie luthérienne. Makao amin'ny librairie luthérienne ianao eny Antaninarenina na ao amin'ny librairie Antso Analakely vidinao ny tantaran'ny fiangonana ny boky nosoratan'ny réforme Luther de ao anatin'izany boky zany Luther miteny hoe ny ao ozy baiboly baiboly ozy de baiboly ihany la Bible seulement raha miteny frantsay no amakinao an'le ny baiboly de ny baiboly ihany o Luther ka nefa nandresy lahatra ny Luther ireo mopera hafa namany hoe aleo lesy mijanona ato amin'ity fiangonana voalohany ty ihany fa tingany fiangonana marina satria fiangonana maneran-tany de tsy nety mihitsy Luther satria nahita izy tamin'izany vanim-potoana zany hoe tsy manaraka ny baiboly ilay fiangonana nisy azy dia zay natonga ny réformation na luthérienne manaradian'ny Luther. Ka luthérienne tsika amin'izay foto-kevitra zany hoe rehefa miaraka amin'ny réveil biblique dia mpanaraka an'ireo mpitondra fanavozana samihafa isika zany réforme samihafa de zao ny atsika hoe la Bible et la Bible seulement ny baiboly de ny baiboly ihany fa tsy miteny sentimentsika. Ka sokafo ny baibolinao zany fa izy ty de baiboly ihany fa tsy hoe amin'ny voalohany baiboly ihany de amin'ny faharoa amin'izay fahatsapana ihany de amin'ny fahatelo volavola ihany de amin'ny fahaefatra voninahitra ihany de amin'ny fahadimy mabetsaka mpino ihany de amin'ny fahaenina eloelo ihany. Tsy maintsy zay nefa raha an'io fa aleo mandeha amina cadre objectif tsara tsika hoe baiboly ny arahany eto réveil biblique ty baiboly koa ny fiafarany eto de na ho levina aza ny lanitra sy ny tany ny baiboly tsy levina mandrakizay de tsy mba ho levina zany zay inonao an'Andriamanitra. Zay zany ny tombony amin'ilay mino baiboly. Korintianina faharoa ary toko 12 sokafo ny baibolinao na ny telefônina na ny tablety izay mazatra ny amakinao ny baiboly. Izy to tsy mba vakina ny ampiangonana satria makelikely ny vola miditra fa aty amin'ny televiziona izy to vakina satria misy an'le lalatsain'ny apôstôly Paoly ao anatinay de vakina izy tony de mba tiako mba sokafanao ny baiboly de mba spio kely enregistreo de fantatrao le lalatsaina antsiranao ny fahaverezana ho avy. Korintianina faharoa toko 12 andininy 16 ka hatramin'ny andininy 18. Kanefa na de izany azy izao Paul zany le miteneo fa tsy izao réveil biblique akory averiko le famakina. Kanefa na de izany aza izao tsy nahavaky tratra anareo fa nanao saina ono aho de nahazo anareo tamin'ny fiendreny. Moa izay nirahako tany aminareo fa nisy nanaovako anareo ho vola aman-karena. Nangataka ny totosy aho sady niraiko nomba azy ilay rahalahy. Moa titosy fa nanao anareo ho vola aman-karena tsy fanahy ray ihany fa nandiananay tsy ray ihany fa no dianay. Andao mba vakitsika amin'ny dika teny dième izy io. Ina ny ilazan'ny baiboly an'le hoe nahavaky tratra. Dika teny dième mantsy teny fampiasan-kehitriny no ampiasain'ny dika teny dième. Ka na dika teny dième protestante ny eo ambany masonao na dika teny dième teny katolika ny eo ambany masonao de mety foana. Andao nge mba vakitsika amin'ny dika teny hafa zany hoe ina ny ilazan'ny dika teny dième ty hoe mahavaky tratra ity. Korintianina faharoa toko 12 de andininy 16 à 18. Ndao mba vakitsika amin'ny dika teny dième teny fampiasan-kehitriny ahoana ozy ny dika teny dième. Dao ary dika teny dième ary toko 12 andininy 16 à 18. Ekenareo
tsy nanahirana anareo tokoa aho, kanefa nanao afetsena ono aho mba azahoako anareo ampitaka. Mo nisy nasaiko naka vola mankarena taminareo ve renirahako taty aminareo? Miangaviko itito, hankaty aminareo ary nirahako iaradia aminy koa le rahalahy zay fantatrareo. Naka vola mankarena taminareo va itito? Tsy toe-pana iraisanay ve no ny rahanay tamin'ny fitondrantena nay. Ekenareo fa tsy nanahirana anareo tokoa. Itito sy le rahalahy anankiray zay fantatrareo raha ny rahanay taty aminareo, moa nisy nanao anareo vola mankarena va? Raha niteny zany ny apôstôly Paoly tsy namakitratra, de zany antsona hoe mamakitratra olona zany re olona dia maka vola amina pino raha mpitondra fivavahana ianao. Ny alalanao zany fa mamakitratra anao le mpitondra fivavahana anao, de any aminao izy no mivelona, any aminao izy no miara. Ianao ny bankiny, ianao ny gabony, ianao ny société, ianao no entreprise. Tsy mihinan-kanina izy raha vao tsy manao rakitra ianao, raha vao tsy mandoha vola ianao de tsy mihinan-kanina izy, tsy malofa trano izy. Zany antsona hoe mamakitratra, manao anao vola mankarena. Zay ny tenin'ny apôstôly Paoly tany Korinto a. Fa tany Tesalonika koa izy de niteny an'io, tany Tesalonika. De andevaka itsika vetivety ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko faharoa, 2:1 ka hatramin'ny 5. Tesalonianina voalohany toko faharoa, 2:1 ka hatramin'ny 5. Mba tsy halan'ny fotoanatsika de aleo hoe tonga de mba le dikateny diainy ity ny vakiko, fa ianao afaka mamaky ny dikateny tsotra. Satria averin'ny apôstôly Paoly indray le teny hoe mamakitratra, mamakitratra. Tany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa 35 io nivoaka voalohany. Korintianina faharoa toko 12. Navoaka ny apôstôly Paoly faharoa, de eto indray izy avoaka le hoe mamakitratra. De andonga tonga de vakiko amin'ny dikateny diainy manenahako hoe fa nenareo a vakeo amin'izay baiboly misy eo ampelantananareo hoe dikateny inona le misy an'ilay izy. De nenahy vakiko avy hatrany ny Tesalonianina voalohany zany toko faharoa de 2:1 amin'ny dikateny diainy, fa na dikateny tsotra ny eo ampelantananao, na teny frantsay, na teny anglisy, na teny grika, na teny vulgate, na teny hebreo, vakeo a fa miavaka eko amin'ny dikateny diainy zany. 2:1 Tesalonianina voalohany toko faharoa, 2:1. Tsy nitady voninahitra tamin'olombelona izahay, na taminareo, na tamin'ny hafa. Na dia azonay natao aza ny nanapatra fahefana araka ny maha-apôstôly ny kristianay. Fa teo anivonareo de nalemy fanay izahay, movatsy reny mikolokolo ny zanany terany. Noho ny fankamamina ianareo de tsy ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra ihany no sitrakay, ampitaina aminareo. Fa vonina koa izahay afoy na de ny ainay azy, satria efa tonga malala anay ianareo. Tsaronareo ry havana, ny nikelezanay aina sy ny nisasaranay mafy. Ny asandro amanalina izahay mba tsy hanahirana na de olona iray taminareo azy, fony izahay nitory taminareo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra. Mahafinaritra le dikateny diainy amin'ny dikateny eo ampelantananao ny 2:1 de hoe tsy namakitratra olona izahay. Eo amin'ny 2:10 tsy namakitratra olona izahay raha nitory ny filazany tsara taminareo. Vavolombelona zany nareo rehetrarehetra. Ny apôstôly Paoly zany rehefa nitory ny filazany tsara miaraka tamina olona maro, arak'izay lazainy tao amin'ny bokin'ny Korintianina faharoa toko 12 de 5:9 ka hatramin'ny 7:20. De tsy nanao olona vola mankarena, tsy nitady vola tamin'ny fiangonana, tsy nitady vola tamin'ny mpino,
fa niasa tamin'ny tanany. Ary rehefa niasa tamin'ny tanany izy dia andro amanaly na no niasany tamin'ny tanany mba ahafahan'ilay filazantsara maninona mandeha. Maninona kay ny pasteur anao tsy miasa? Sa tsy misy asan'ny apôstôly toko 2:35 ny anazy? Maninona ka ny apôstôlinao tsy miasa? Sa tsy misy asan'ny apôstôly toko 2:5-7 ny baibolinareo ao? Maninona ka le kohenanao tsy miasa? Maninona le rabonao tsy miasa? Maninona? Maninona le mpaminany lehibe ao aminareo no omena azy ny ampahafolo-karenanareo maninona? Sa tsy asan'ny apôstôly toko 2:5-7 ny anazy? Sa efa hain'ny apôstôlinao sy ny mpaminanao sy ny rabonao koa zao ny tsy makato baiboly? Sa manao iraka lehibe mihoatra noho ny iraka ataon'ny apôstôly Paoly? Ny apôstôly ny fiangonanao misy anao na ny rabonao na ny mpaminanao, ka ny apôstôly Paoly dia navita niasa. Fa ny mpaminanao sy ny apôstôlinao sy ny rabonao sy ny kohenanao sahirana loatra amin'ny fivavahana sy ny fampona ka tsy mahavita miasa, ka aleo mamaky tratra. Mitondra teny tsy misy kilema ao amin'ny tokantranonao zahay. Ary zay koa tsy mitona anao na hoaiza na hoaiza. Tsy zany ny mission ataon'izao fandarana zao. Fa ny mission ataon'izao fandarana zao dia manala anao amina karazana fitaka. Noho ny apôstôly Paoly, zay ozy raha teo aminareo movatsy reny. Mahafinaritra nge olona manaraka ny ty mariny ty. Movatsy reny. Miany zanany. Ka tsy nanao anareo vola aman-karena. Zay zany raha manan-karena dia tsy noho ny mpino, tsy noho ny fiangonana, fa noho n'inona? Noho ny asanay tahin'Andriamanitra. Dia raha mahantra koa zay, tsy noho ny fiangonana, tsy noho ny mpino, fa noho ny asanay tsy tahin'Andriamanitra. Averiko hainay tsara fa misy andalatsoratra masina miteny hoe zay nampianarina ny teny. Hoe ka fohy zavatsoana zay nampianatra azy hainay tsara hoe misy an'izany. Averiko hainay tsara fa misy andalatsoratra masina miteny hoe zay mitory filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Hainay tsara zany. Fa tsy fototr'asa zany tompoko. Tsy revenu permanent zany. Fa ianao raha miasa ny amin'ny société dia mandray karama isam-bolana dia maka avansa isaky ny 15. Raha manana orinasa dia mandray ny revenu an'ny orinasanao. Raha mpitondra fivavahana ianao zany no mihaino ahy. Fa averiko fa raha nanangana ny fiangonana Jesosy tompoko dia tsy ho famelomana leader spirituel nandroena Jesosy ny fiangonana. Tsy famelomana leader spirituel. Ary ny apôstôly Paoly raha nananatra mpitondra fiangonana ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:5-7 dia tsy niteny mihitsy izy hoe nareo tsy mahazo miasa, fa hosorana pasteur nareo dia mivelona amin'ny fiangonana io. Raha nanoratra ny asan'ny apôstôly toko 2 izy tsy hoe nareo hosorana mpitandrina, hosorana mpaminany, hosorana dekona, hosorana évangéliste. Tian'ny olona mihitsy moa tia mamoromorona titre ty. Dia hoe rehefa hosoranareo rehefa avy eo dia miasa nareo io fiangonana io miasa nareo. Dia ao nareo mandray karama, raisinareo ny ampahafolo-karenao. Aiza misy an'izany ao? Aiza misy an'izany ao? Hoe mamorona fiangonana dia ny ampahafolo-karenao ny revenu. Mbola tianao ve re olona no ho voafita ka hijanona amin'izany fiangonana izany? Zay efa niteniteny tany amin'ny fandarana 12 hoe misy olona atao batisy ianao dia mandovola. Tsofina rano zanako ao dia mandovola amin'ilay leader spirituel. Fa dia mirongaronga ny olona ho any amin'izany fiangonana izany satria maninona? Mivony ny varavaran'ny lanitra satria mandoa ampahafolo-karenako. Ianao mandoa ampahafolo-karena aloha tsy olana amiko. Fa ny olana amiko dia tsotra hoe izao anatin'ny baiboly no misy hoe omenan'ilay pasteur ny ampahafolo-karena. Dia ino ny ivelomany? Aiza misy an'izany aiza? Io ny adresy mail io io ny telefone io Raha manao Facebook koa ianao miditra amin'ny groupe ny réveil biblique, miditra groupe ianao, misy hoe groupe réveil biblique. Ao amin'ny Facebook ao, réseaux sociaux Facebook. Na Twitter, ataonao fotsiny ianarako amin'ny Twitter raha zanak'Oto Félix Sarla.
dia afaka miresaka tsika dia mba omeo anary olona omeo anao hoe ity apôstôly ty na ity pasteur ty na ity diakône ty na ity raby ty nomena mpahafolo-karena araky ty andalatsoratra masiny ty fa ino revenu-any io ny épicerie-any io société-any dia mba ataonay koa zany zay ohatrany maina be fotsiny eto fa tsisy an'izany re olona ny apôstôly Paul raha tonga tao amin'ny fiangonana tao Tesalonika ozy izy ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 2:9 ka hatramin'ny 10 tahaka ny reniny taizany zanany nareo ve hoe mahita reny vanina ety ambany masoandro ety dia le zanany reny asay mamelona azy zany nge io ataony pasteur sy ataony koyana sy ataony rabi io e ataony apôstôly io e anaovany teny malefaka eo nareo riavana malala ao amin'ny tompo dia nareo nasay mamelona azy reny ve zany ray aman-dreny ve zany za ontsaka ontsara ohatrany hoe za dada mananjanaka dia le zanako ny teniko hoe ndanila mangataka aloha veloha miasatry za dadany lahy dia ontsako raha mahita reny miteny ohatr'izany amin'ny zanany hoe zako niteraka anareo a na raro nitondrako anareo a mesanareo a dia velomia reny tsy manjary zany tsy mendrika atao reny raha misy an'izany fa ny reny maninona oabolana raiky amin'ny 3 vakinao fa mbola tsy ato amin'ny tilo hevy mantsy ny andiniantsika an'izany zany toetra nareny zany andro amanalina matorony zanany dia mikely aina le reny hamelomany an'ilay zanany zany ny reny vanina ozy ny apôstôly Paul zay raha teo aminareo tahaka an'izany ny toetranay sa ohatrany ve ny toetran'ny leader spirituel anao manaova alleloia meo voninahitra ny avy indrindra amin'ny fotoana anananao fafahana dia omeo izy raha zany ny toetran'le leader spirituel anao fa ratsy zany mpamitaka io reny tsy manjary io ray aman-dreny tsy manjary io melao dia mbola manana herikely afaka miala ao ianao mandrosira asan'ny apôstôly toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 ndao ary asan'ny apôstôly toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 ary rehefa afaka zany dia niala tany Atena Paoly kanakany Korinto ary izy nahita jiosy anankiray atao hoe Akoila izay teraka tany Ponto vao avy tany Italia ary Prislia vadiny fa Clodo efa nandidiny jiosy rehetra hiala tany Roma dia nakeo amin'izy mivady Paoly ary satria nirairaharaha taminy izy dia nitoetra tao aminy ka niasy fa manao lay niraharaha vakiko amin'dika teny diema azahoanao azy tsara tsy dia mila fanazavana be mantsany raha vakiko amin'dika teny diema fa dia mora hitanao eo le izy asan'ny apôstôly toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 hoe inona le raharaha mety azo mpitondra fivavahana atao fa tsy dia fetsifetsolona amin'io fiangonana sy fivavahana io foana natotsika mpitondra fivavahana na mba tena mitady lanitra fa raha te ho any amin'ny elo moa ianao raha te hipetraka eo amin'ny toeram-pamitaka ianao a dia toizy foana ny famitahana safidy ty fiainany ty ndao azy dika teny diema tao ariny zany dia tafala tao Atena i Paoly ka tonga tany Korinto hitany tao ty jiosy atao hoe Akoila izay teraka tany Ponto vao tonga avy tany Italia i Akoila mba amin'ny Prislia vadiny satria nodidin'ny amperora Claudie hiala tany Roma daholo ny jiosy nanatona azy mivady Paoly ary satria mitovy asa tanana aminy raha teo i Paoly fa samy mpanao lay izy reo dia nitoetra tao amin'ndry Akoily sy Prisla izy ary nifarimbona asa taminy tsy hoe asa occasionnel zany ty nataon'ny Paoly nanao lay ty fa mitovy asa mandraray izy dia mba tafahoana teo dia naninona niray raharaha tamin'ny Paoly zany amin'ny fampona fiangonana dia inona ny titra hoentiny apôstôly fa eo amin'ny fiainana vie quotidienne fiainana andavanandro inona ny asa tananay Paoly manao lay izy reo olona manjaitra izy manao asa tanany izay le teneniko hoe tonga tao kanana ny jiosy hiasa ao anatina liberté
Ka ina ny asa libra nataony Paul? Profession libérale nataony zany inona? Nanjaitra, nanao lay. Tsy occasionnel ho ifampimpoly amin'ny asa fiarina io fa teneniny dika teny DM mihitsy fa mitovy asa mandraraha amin'ny prislia izy. Dia natao teo ny collaboration. Zany asa anankiray afaka ataony mpitondra fivavahana anao hoe mba miasa tena. De le vola mba omeny ny mpino rehefa mba mahafoy ny mpino Inona sisy? Iny zany le fitahina, iny le lofa. Mino fa nafinaritra ny fiarahana. Ary fantatra ho mpino sy fidèle tsotra any amin'ny fiangonana samihafa ny lalana tokony hozorana. Ary raha mba tena tahotra n'Andriamanitra nipetrahantsika mpitondra fiangonana eo amin'ny toeran'io dia numéro makany an-danitra zany nomeko atsika zany. Tena lalatsaina amin'ny fahamarinana zany misafidiana ny marina. Andriamanitra anao tahory. Ny didiny tandremo fahazovan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra hanenika ny fiarinao sy ny tokantranonao. Manaraka tsika miona indray. Ndahoary. Veloma tompoko.